Basketball kosa indray mitoy ihany koa ny fifananana eo anivon'ny seksiona Antananarivo Renivohitra ho an'izay taran'izay. Ho an'ny sokajy amin'ny sokajy lehilahy io zany dia fantatra ireo ekipa efatra hiatrika ny lalao manasa-dalana. Ho an'ireo sokajy zany kosa dia mbola mitoy ny fanjana lalao maromaro ary notanterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina omaly sabotsy sy androany alahady hofitinina aminao anatin'ity fanadidina ity ny vokatra rehetra nandritra izany fananana izany. Tafita amin'ny lalao manasa-dalana ny Fandrefiala, ny TacBB, ny Lucadro, ny Sfbc ho an'ny sokajy amin'ny lehilahy eo amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Seksiona Antananarivo Renivohitra ho an'ny taranja basketball. Ho an'ny sokajy hafa kosa dia mitoy ny lalao fanjanana. Raha ity arahantsika amin'ny sary ity dia isan'ny lalao niavaka tamin'ity tontolo andron'ny alahady ity dia ny fihaonana teo amin'ny JCSE sy ny Jamal manao akanjo mena. Ny JCSE teto no nivoaka nandresy tamin'isa 770 taoriny ny fanalavam-potoana. Nisaraka Adzala 720 mantsy ny rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Toy izao ary ny vokatra ka ho an'ny sokajy zazalahy latsaky ny 12 taona ny asa nandresy ny Sfbc tamin'isa 750 no 540 ary ho an'ny latsaky ny 14 taona ny BCR niondrika nanoloanan'ny Jamal 220 no 730. Ny Kosfa nandresy tsy niady ny BCR tamin'isa 20 no ohatra. Ny AMBB nandresy ny FFI tamin'isa 720 no 50. Kospen nandresy ny Lucadro tamin'isa 470 no 270. Toy izao kasika ny vokatra ho an'ny sokajy zazavavy. Latsaky ny 12 taona ny Fandrefiala nandresy ny SFI tamin'isa 20 no ohatra tsy tonga teto ny SFI. Ny Mbutol nandresy ny Fandrefiala 750 toan'ny latsaky ny 20 taona. Eo amin'ny vokatra latsaky ny 20 taona ho an'ny zazavavy izay ihany dia ny Jamal nandresy ny JCSA tamin'isa 70 no 320. Teo amin'ny vokatra rehetra ho an'ny NMB kosa dia ny Fandrefiala nandresy ny SFI tamin'isa 770 no 720. Ny Lucadro nandresy ny FBC tamin'isa 770 no 720. Ny DTSC niondrika nanoloana ny Sfbc tamin'isa 220 no 450. Ary ny TacBB nandresy ny JSE tamin'isa 770 no 570. Raha ny fandaharam-potoana izany ho an'ny lalao manasa-dalana ho an'ny NMB zazalahy ity dia ny Fandrefiala hikatroka amin'ny TacBB ary ny Lucadro hifanazava amin'ny Sfbc.